Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam-pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. Tao amin'ny foibe kristiana anankiray tany Chine dia nisy boky anankiray izay nitoetra tao. Boky izy mondro daholo ny tanany manontolo, afa-tsy rantsana iray monja amin'ny havia. Ankoatr'izay dia nivonto be ny tongony anankiroa, farina ny feony ka mila tsy ho fantatra mihitsy ny fiteniny. Tsy vitan'izany ihany fa jamba ihany koa izy. Tena tia fatratra ny tenin'Andriamanitra nefa ity boka kristiana ity, ka ny hany azony natao dia ny mihaino olona mamaky ny soratra masina aminy. Nahazoto tokoa izy ny anatra tsy enjery ny teny rehetra izay nivakiana taminy, ary dia noraketiny tao am-pony ny soratra masina. Indray andro ary dia nihaona tamin'ny misionera anankiray izy. Dia olona hiboka tamin'ilay misionera hoe, "Okarea mba hitantara ny filazantsara ny Matio aminao e." Dia nanomboka ny tantara tokoa izy. Nanohy nandiny vitsivitsy tao amin'ny toko voalohany, dia nandroso tao amin'ny toko 2, 3, 4 ary 5. Talohan'ny nijanonan'ilay boka ny tantara izay voalaza ny filazantsara, dia nafana fo ery izy ny tantara ny toko 20, ary dia vita ny tsy enjery tsara avokoa izany tenin'Andriamanitra izany. Endre olona misionera raha nahare izany. Tena nianatra ny tenin'Andriamanitra tokoa ianao, ary efa nitahiry izany tao am-ponao. Tsy mahita ny masonao, nefa hainao ao am-ponao avokoa reny tenin'Andriamanitra ireny. Moa tsy faly tokoa ve ianao amin'izany? Eno ilay boka namaly ilay misionera. Efa nanome fifaliana sy fiadanana ho ahy ny tenin'Andriamanitra. Efa nanamafy orina ny finoko ny tenin'Andriamanitra, ka na sady mahatsiaro fangirifiriana amin'ny aretiko aza, dia feno fanantenana kosa ho any amin'i Jesosy rehefa tapitra ity fiainana be fahoriana ity. Ry mpiaino ajaina, moa tsy lesona lehibe ho antsika tokoa ve ny tantaran'ity boka kristiana ity? Dia n'izao anio izao ary ndeha isika hanapa-kevitra mba ho raketintsika ao am-pontsika ny tenin'Andriamanitra, arak'izay voalaza ao amin'ny Salamo 8:20 ny 9:20, satria ho sambatra izay manana ny tenin'Andriamanitra ao am-po. Sanandro mufunaina raswawampu fazamalaina fatumuchani yandiza Anita Spienna. Hitako ny teninao raio, nandramako ho fiainako, tsapako fa tsara sady mahasoa. Teny mitondra fiadanana, marina tsisy kianina, velona sady mahery, toy ny saba trarolela. Ny teninao zay nomenao ho ary tompo, teraisiko fasarobidy amikio. Satria teny somahafali, zay manova fosy fanay, ka mitarika hanao.
Sasikshu ampifalina Yanaraku ampitsikina Fafia Nandamandrakisa Zanakulu mbeluna Tenina tahuturinako Maneraniza tuntulu izao Manume fanantenana Azuantu kamaharitra Ampifalina Yanaraku ampitsikina Fafia Nandamandrakisa AWR Téléphone 034 06 797 62 033 84 313 37. Passar o bide amikyo Satiteni suma hafali Zaimanu vafusi fanai Kalitari shahanoni marina Urasichu ampifalina Yanaraku ampitsikina Ny onjam-peon'ny feo fanantenana dia faly manolotra famelabelarana rahatsoratra masina ho anao mandritry ny 7 andro miaraka amin'ny namana Kaleba Ndretsikivy. Hafatry ny andro farany avy amin'i Jesosy. Hafatry ny andro farany avy amin'i Jesosy. Sotranao mbola manokana fotoana hanarahana ny fandalinana ny soratra masina. Kaleba Ndretsikivy no miaraka aminao sady manasa anao hanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Ianarantsika anio ny amin'ireo loza 7 izay amely ampahan'olona sasany eto an-tany amin'ny andro farany. Andeha tomboka mivavaka ny fianarana. Raibe fitiavana any an-danitro, hianatra ny hafatrao momba ireo zava-doza hitranga amin'ny andro farany izahay. Koa miangavy ny fanahinao ampianatra anay sy hanoro anay ny lalana andosirana amin'ireo loza ireo. Ampio izay safidy ny andositra dian'izao mba ho voary sy voavonjy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Nilaza Jesosy fa toy izay nitranga tamin'ny andro noa mihitsy no iseho amin'ny andro farany. Tsaronao ve ny fotoana nidirany noa sy ny fianakaviany tao anatin'ilay samy fiara? Kiatona ny varavarana ary very avokoa ireo rehetra izay tany ivelany, fa voavonjy kosa ireo izay tao anatiny dia inoava mianaka. Hoy Jesosy amin'ny Luka 17:19-20 ary tahaka ny tamin'ny andro noa dia izy toy izany koa amin'ny andro zanak'olona. Nihinana izy, nisotro izy, nampakabady izy, navoaka-pakarina izy, mandra-piavy ny andro izay nidirany noa tao amin'ny samy fiara,
dia tonga ny safodrano ka nandringana azy rehetra. Toy izany koa ny tranga amin'izao andro faran'izao. Akaton'Andriamanitra ny varavara-pahasoavana. Ho avy ny fotoana izay tsy hisy ny tombontsoa azahoana famonjena intsony. Rehefa hivoaka ny didy dia hiamarina trano izay marina ary tsy masina trano ny tsy masina. Hitoetra mandrakizay amin'ny fanapahan-kevitra ara-panahy izay efa niraisiny ny sambatan'olona. Hifarana ny fahafahan'ny olombelona misafidy ny famonjena aorian'ny fanerenan'ny olona andray ny mariky ny bibidia, ary efa nahazo tombontsoa hanapa-kevitra hiandany na hanohitra an'Andriamanitra ny olombelona rehetra, sady efa nodiniana tampotandremana teo amin'ny toeram-pitsanana lehibe tany an-danitra ny anarana tsirairay avy. Tahaka ny nanakatonana ny varavaran'ilay samby fiara ihany koa no anakatonana ny varavara-pahasoavan'Andriamanitra. Rehefa izany dia ho avy amin'izay ireo loza rehetra. Sazy mahatsiravina miantefa amin'ireo izay ho very izany. Hivadika any amin'ny bokin'ny Apokalipsy isika mba handalina ireo loza fito farany. Andiovaka isika ny Apokalipsy 4:20, andininy voalohany. Ary nareo feo mahery avy tao amin'ny tempoly nanao tamin'ny anjely fito hoe, mandehana ahidino amin'ny tany ao amin'ny lovia fito feno ny fahatezeran'Andriamanitra. Ambaran'ny toko 7:10 amin'ny Apokalipsy amintsika fa ireo loza fito farany ireo dia hiantefa amin'ireo izay nandray ny mariky ny bibidia. Noho izany dia tena zava-dehibe tokoa no hatakarana n'olo-hevitra an'io sy ny manaraka izay mitondra ny lohateny hoe ny tombo-kasen'Andriamanitra. Ireo izay mandray ny tombo-kasen'Andriamanitra dia azo fialofana sady ho voaro amin'izany famaizana mahatsiravina izany. Inona ary ny loza voalohany? Ovaka isika ny Apokalipsy 4:12. Ary ny voalohany nandeha dia nampidina ny tao andoviany tamin'ny tany, dia nisy vay sady mampahory tamin'ny olona izay nanana ny mariky ny bibidia sy ny ankohoka teo anatrehan'ny sariny. Mazava tsara amin'ny alalan'ny famakiana io andin'ny tsoratra masina io fa izany vay mahatsiravina izany dia hiatra amin'ireo izay mandray ny mariky ny bibidia. Tsy haintsika tsara izay mety ho endrika izany vay izany. Mety hiseho amin'ny endrika ho mamiadana ilay izy, na mety ho vokatry ny fiparitahan'ny sy ny ara-nokleary, na mety hiditra ny tsehatra ihany koa Andriamanitra andefasana amin'izany loza izany eo amin'ireo izay ho very. Ny vay amin'ny vatany iray manontolo dia tena marary. Arahana fanaviana amin'ny vaivay sy fanaintainana mampitaraina hatrany izy ireny. Izao no lazain'ny Isaya 1:1. Hatramin'ny fahaladia ka hatramin'ny loha dia tsy misy izay tsy marary, fa haratra sy dia kapoka ary fery vao, tsy mbola voaporitra na voafehy na voalemodilolo izy. Tsisy fanafody na fampitoniana izany karazana fery izany. Ny famaizana avy amin'Andriamanitra izay miseho eto an-tany amin'izao fotoana izao dia mifangaro amin'ny famondram-po hatrany. Fa amin'izay fotoana izay kosa dia famaizana tsy mifangaro famondram-po no hiatra. Hoy ny Salamo 107:9. Fa misy kapoka eo an-tanan'i Jehova, feno divay mandroatra miaroaro zavatra iny, ka mpisotrony, eny ny ratsy fanahy rehetra amin'ny tany dia hitroka ny faikany. Ny loza faharoa. Ovakitsika ny Apokalipsy 4:7. Ary ny faharoa nampidina tao andoviany tamin'ny ranomasina dia nody raha tahaka ny ranon'ny olona maty ny ranomasina, ary maty ny zava-manan'aina rehetra tao aminy. Eo amin'ny ampahatelo ny velaran'ny tany no rakotry ny ranomasina. Fahoriana tsy misy toy izany no tranga amin'ny zava-manan'aina rehetra. Ny biby any ranomasina rehetra ao anatin'ny ranomasimbe dia ho faty ka hitsingevana eny ambonin'ny rano ary anomboka ho loha. Alaivo sary an-tsaina ny fofona ratsy amin'izany fotoana izany. Alaivo sary an-tsaina ny fahalovan'izany fofona izany ho an'ireo izay mipetraka eny amoron-dranomasina na ho an'ireo izay mamakivaky ny ranomasimbe amin'ny sambo. Ny loza fahatelo. Andeha toy izantsika mivaky teny ao amin'ny Apokalipsy 4:4. Ary ny fahatelo nampidina tao andoviany tamin'ny ony sy ny loharano dia nody rà ireny. Tsy ny ranomasina ihany no hiaran'izany loza izany, fa ireo rano sy korin-drano izay mifandray amin'ny ranomasina ary ho voaloto avokoa ny rano madio rehetra.
azonao an-tsaina ve ny mety ahazava-dozan'izany ho an'ireo zay efa tratra n'ilay lozan'ny vay? Manaintaina fatratra izy ireo, manavo be, tsy misy fanafody ampitoinena ny fanaintainany, ary efa mba maniry sotro rano mangatsiatsika izy ireo dia tsy misy afa-tsy rà. Asehon'Andriamanitra ny anton'ireny loza ireny, satria izao novakiantsika eo amin'ny Apokalipsy 4:9, fa ny rahan'ny olona masina sy ny mpaminany no nalatsany, ka dia raha kosa nomenao hosotroiny, ary tandrify no azy ireny. Jereo ny fiantombohan'ny fifangaroan'ny fahoriana, ny vay aloha, ary ny rano indray ankehitriny. Averintsika ihany fa tena zava-dehibe mihitsy ny tsy fandraisana ny mariky ny bibidia sy mba tsy azahoana n'ireny loza mahatsiraviny ireny. Averintsika ihany fa tena zava-dehibe mihitsy ny tsy fandraisana ny mariky ny bibidia. Fa ny tena tokony hitolomana dia ny fandraisana ny tombo-kasel'ilay Andriamanitra velona, ary tsy ho tratran'ireo loza ireo izay olona manana izany tombo-kase izany. Ny loza faefatra. Ny loza faefatra dia voalaza amin'ny Apokalipsy 4:9-9. Ary ny faefatra nampidina ny tao andoviany tamin'ny masoandro, dia nasaina nandory ny olona tamin'ny afo izy, ary mainy hafanana be ny olona, dia niteny ratsy ny anaran'Andriamanitra izay manam-pahefana amin'ireny loza ireny izy, sady tsy nibebaka mba hanome voninahitra azy. Inona ny antony tsy nampibebaka azy ireo? Ny valiny dia satria tsy afaka nibebaka intsony izy ireo, satria efa tara loatra, tsisy lalana ahafahana miverina intsony, efa nikatona ny varavara-pahasoavana, tsy misy intsony ny andro fanavotana ho an'ny olombelona, efa nivoaka ny lidim-pitsarana, izay masina dia aoka ho masina trany, ary ny tsy masina dia aoka ho tsy masina trany. Alaivo sary an-tsaina ny habe ny famaizana izay hianjera amin'ny ratsy fanahy, indrindra ho an'ireo izay nandray ny mariky ny bibidia. Voalohany, ny vay miaraka amin'ny fanaintainana sy ny fanaviana amin'ny vaivay. Aorian'izany dia tsy misy rano hosotroana na anadiovana ilay vatana marary. Avy eo dia anomboka andoron'ny tany amin'ny hafanana be indray ny masoandro. Inona ary nahatonga izany loza rehetra izany? Mbola azo antoka fa ny fiparitahan'ny singa atomika avy any amin'ny ady nokleary ihany, izay andotony ranomasimbe sy ny rano ity an-tanety, ary amadika azy ireny ho tsy ranoka miaro rà izay amono ny zava-manainany rehetra ho aminy. Tena simba ny fipoahana ara-nokleary tanteraka ny rivotra miaro ny tanitsika. Atsoatsy dia tsisy na inona na inona anivana ny taratry ny masoandro intsony, ary andorom-poniny ety ambonin'ny tany ny taratry ny masoandro. Ho mahitahaka ireny anaty lafaoro ireny ny olombelona, iampy ihany ny teny ratsy vokatry ny ratra rehefa hiamafy ny fahoriana. Ny loza fahadimy. Apokalipsy 4:10-11. Ary ny fahadimy nampidina ny tao andoviany tamin'ny seza fiandrianan'ilay bibidia, dia tonga maizina ny fanjakana, ary ny olona nitsakotsako ny lelany noho ny fanaintainana, dia niteny ratsy an'Andriamanitra ny lanitra izy noho ny fanaintainana sy ny vainy, sady tsy nibebaka tamin'ny asany. Tadio fa ilay loza faefatra dia nahitana hafanana be, ary ty loza manaraka ity indray kosa dia nahitana aizina sy fiainan'ny hafanana tampoka be, mandra-patoran'ireo izay nampijalian'ny hafanam-be noho ny ferin'izy ireo. Milaza amin'ny Baiboly hoe nitsakotsako ny lelany noho ny fanaintainana. Mipetraka ary ny fantaina hoe aiza no isy ireo olo-marina amin'izany fotoana izany. Efa nampananteny Jesosy fa hikarakara izay azy. Milaza amin'ny Baiboly fa ireo izay manana ny tombo-kasen'Andriamanitra dia ho voaharo tanteraka mandritry ny fotoana hitrangan'ny loza fito farany. Izao no vakiantsika eo amin'ny Salamo 1:7-7. Na dia isy arivo aza lavo anilanao sy ray alina eo ankavananao, dia tsy hatra aminao izany, hijery maso fotsiny ianao ka ho hitanao ny hamaliana ny ratsy fanahy. Teny fampanantenana izany, ary Andriamanitra dia Andriamanitra tsy mba mandainga. Raha toka mametraka ny fitokitsika amin'i Jesosy isika, ary mamela azy ametraka ny tombo-kaseny ho famantarana eo amin'ny fiainantsika, dia ho voaro isika. Izao no toy n'ilay salamo vakiantsika teo, Salamo 1:7-7. Satria hoy ianao, Jehovah, ianao no ariko, sady nataonao ho fonenanao ny avo indrindra, dia tsy hisy loza anjoanao na aretina nakaiky ny lainao. Fa izy andidi ny anjeliny aminao mba hiaro anao
eny amin'izay rehetra alehanao. Irahana iaro ireo manana ny tombo-kasian'Andriamanitra ny anjelin'ny lanitra mandritry ny fotoana itrangan'ireo loza fito ireo. Zao mivalaza amin'ny Job 10:7. Amin'ny fahoriana 9 dia hamonjy anao izy, eny amin'ny 7 aza dia tsy hisy loza hiatra aminao. Teny fikasana mahafinaritra tokoa izany. Mario ny fomba nitenenan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpaminany Isaia ao amin'ny Isaia 40:2-20. Mandehana ary oloko, midira ao amin'ny efitranonao ary mirindrina varavarana ianao ka mirekely ny ray mpimasy monja mandra-pahalasa ny fahatezerana. Fa indro Jehova mivoaka avy amin'ny fitoerany hamaly ny mponina amin'ny tany no ny elony ary ny tany hampiseho ny razy no fohiny ka tsy hanafina intsony izay novonoana teo aminy. Miresaka ny amin'ny fotoana manokana izay hitsanganan'Andriamanitra mba hanafainy ratsy fanahy amin'ny andro farany io andininy io, fotoana meloakeliny iverenan'i Jesosy hitondra ny valinasa rehetra. Ireo loza fito farany no fotoana ny fahoriana izay lazain'ny mpaminany Isaia eto. Tsy hitany hoe nampanantena Andriamanitra fa hanome fialofana sy hiary ny olony, fa dia azo anto ihany koa ny mofo sy ny rano ho an'ireo olona ireo dia tahaka izay niseho tamin'ny Elia nandritry ny haintany lehibe ka nahafaty ny olona vokatry ny anoanana. Nomen'Andriamanitra fialofany Elia izay nahitana rano madio mangano ano ary vorona nitondra sakafo hoaniny. Andriamanitra ihany koa dia hanome sakafo sy rano ho an'ireo izay manompo azy. Hialoka eo an-tanan'ny avo indrindra ireo izay manana ny tombo-kasian'Andriamanitra. Ny loza fahaenina. Andeha isika hifindra amin'ny andininy tena mahaliana ao amin'ny loza fahaenina izay milaza amintsika momba ny adin'ny Aramagedona ary andeha hanokana minitra vitsy amelana amin'ny Baiboly anazava tsara ny momba izany. Maro ny fifangaroana ao amin'io adin'ny Aramagedona io, vokatry ny tsy fandinihan'ny maro ny testamenta taloha sy ny tsy famelan'ny Baiboly anazava izay voasoratra ao anatiny. Andeha vakiana ampitandremana ny Apokalipsy 2:12 ka hatramin'ny 9. Ary ny 9 nampidina ny tao andoviny tamin'ny Eufrata ho ny lehibe dia ritra ny ranony anamboarina ny lalan'ireny mpanjaka avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro, ary nahita fa indreo fanahy maloto telo tahaka ny sahona avy tamin'ny vavan'ilay dragona sy tamin'ny vavan'ilay bibidia sy tamin'ny vavan'ilay mpaminany sandoka, fa fanahy ny demoni ireo ka manao famantarana sady mankany amin'ny mpanjaka amin'izao tontolo izao mba hanangona azy ho amin'ny adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra sy to. Indro avy toy ny mpangalatra sambatra izay miambina ka miaro ny fitafiany, fa andreo mandeha mitanjaka izy ka hita ny fahamenarany ary nangonony any amin'ny tany atao amin'ny teny Hebreo hoe Aramagedona ireny. Be ny resaka natao momba io andalatsoratra masina io satria ilay teny hoe Aramagedona dia nalaina tamin'ilay teny hoe Megido, ary satria resahana ao anatin'io andininy io ilay adin'ny andro lehibe n'Andriamanitra sy to dia maro tamin'ny mpianatra ny Baiboly no miresaka ny amin'ny ady arabaky teny izay fanandrinana eo amin'ny lohasan'ny Megido mialoha kely ny iverenan'i Jesosy. Nisy kristianina sasany mpanoratra malaza ohatra nilaza hoe mety ho voarakitry ny Rosianina izay miara-miasa amin'ny firenena Arabo ny Israely. Nitafika an-tapitrisany avy any Atsinanana avy any Sinina angamba no makivaky ny Eufrata mba hamonjy ny ady any amin'ny lohasan'ny Megido. Hitantsika fa mety azo ekena ho fanazavana ihany zany raha ny fifandirana any amin'ny firenena tatsinanana no jerena amin'izao fotoana izao. Misy koa hevitra mahaliana nataon'olon-kafa. Ny zavatra tena nitovian'izy ireny dia ny hoe ady arabaky teny tokoa izany izay iseho amin'ny lohasan'ny Megido arak'izay voalaza atao amin'ny tenin'Andriamanitra. Andeha nefa isika hiato kely ary andalina io teny io. Tsy salasalana fa resaka momba ilay adin'ny andro lehibe n'Andriamanitra tokoa ny resahana eto, saingy miopana bebe koa amin'ny zava-panahy ny resaka jaona fa tsy amin'ny raharaha miaramila. Ohatra, resaka momba ny fanahy ratsy sy ny demoni izay mahavita fahagagana no hitantsika eto. No resahany ihany koa fa ilay dragona izay hitantsika manomboka eo amin'ny 12 dia mariky ny devoly. Mpamina ny sandoka ny resahany ao ary bibidia izay mitaky fiankofana. Ary ao amin'ny 12 no anomezana fampitandremana antsika
ho vonina ho amin'ny fiavian'i Kristy fanondrony. Rehefa lanjalanjaina zany porofety zany dia mipetraka ny fanontaniana hoe inona no afatra tiany Jaona nampitaina. Moa isika mety ho variana amin'ny ampahatany kely any amin'ny firenena tasinanana ka tsy ahita ny tena foto-kevitra tianambary eto no marin'ireo mpianatra sasany mpandalan'ny apokalipsy hoe tsy tena boky nosoratana hatrany am-boalohany loatra io boky io. Novinavinain'ireo manam-pahaizana sasany fa norom-pahatelo ny teny ampiasaina ao amin'ny bokin'ny apokalipsy dia nyramina avokoa na nalaina tany amin'ny toerana hafa tao amin'ny baiboly mihitsy aza. Mitombona tokoa izany raha ny bokin'ny Daniela no resahana. Jereo ohatra ny toko 17 amin'ny apokalipsy izay milaza ny amin'ilay bibidia hafahafa nivoaka avy amin'ny ranomasina. Hitantsika fa misy fitoviana be ny bokin'ny Daniela sy ny apokalipsy raha tsy resaka afa-tsy ireo bibidia isika. Ohatra ray tsara ihany koa ny amin'ilay fanazavana momba ireo olona terena iankoka amin'ny sarin'ny bibidia ao amin'ny apokalipsy toko 17. Raha tsy izany dia hovoroana izy ireo. Mampahatsiaro ilay tantara ao amin'ny Daniela toko 7 zany izay niezahan'ny Nebukadnezara nanery an'i Daniela sy ny namany iankoka teo amin'ilay sary volamena. Raha tsy izany dia atsipy ao anatin'ny laforma may izy ireo. Ary tahaka izany ihany koa no hitantsika eo amin'ilay tantaran'ny Armagedona ny toko 12 ao amin'ny apokalipsy. Mpandray anjara na tranga tany amin'ny testamenta taloha nampiasain'i Jaona. Voalohany lazainy ao hoe maina ny Eufrata ary nanokatra ny lalana ho an'ireo mpanjaka avy any atsinanana. Inona no antony nampiasainy Eufrata? Tena fanta-daza izy io satria voalaza amin'ny bokin'ny Genesisy fa ony tao amin'ny zaridainan'ny Edena. Fanta-daza ihany koa satria izy no ony izay koriana tao an-tanànan'i Babilôna fahiny. Eufrata no anisan'ny fiarovana tsara indrindra nampiasain'ny miaramila Babilôniana satria tsy voatery hiala eo an-tanàna ny olona rehefa handeha haka rano. Raha toa misy tafika mihodidina ny tanàna dia mbola manana fotoana maro velomana araka ny mahazatra ny olona satria kely foana ny hirika hafahan'ny hafa miditra ao anatin'ireo manda matevina ka ambabon'ny tanàna. Noho ny Eufrata dia lasa tanàna tsy azo nidirana mihitsy Babilôna. Nivadika nefa ny tantara fa dia ilay Eufrata indray no lasa nitoeran'ny fahalemen'izy ireo satria nampalefaka ny fiarovatenan'izy ireo izany. Tsy afaka niotra ny manda ny olona na namaky azy saingy afaka niditra tany ambaniny kosa ary izany no narava amin'ny Babilôna. Rehefa nidina tao ambanin'ireo manda matevin'i Babilôna ny jeneraly Kirosy dia fantany avy hatrany ny tokony atao. Nasainy nangady lakan-drano maro ny miaramilany. Lakan-drano misy 700 teo amin'ny andaniny 2 amin'ny ony mandra-pahavitan'izy ireo lalana tany anaty rano hidirana ao an-tanàna. Nanamaina ny Eufrata zany. Raha voatafiditra tao anatiny izy ireo dia tokana ihany sisa ny sakana tavela mandarona namorona ilay ony izay nahitana vavahady ny hidy. Voalaza ao amin'ny Daniela toko 5 ny zavantranga tao an-tanàna tamin'io alina io. Nanao fety ho fanaporofoana ny tsy harava misy amin'ny Babilôna i Beltesazara zafikely Nebukadnezara. Na dia nisy tafika avy any atsinanana aza teo amin'ny vavahady dia ninony Beltesazara fa tsisy na inona hitranga. Ho fanehoana izany dia nasainy nentin'ireo mpanompony teo anatrehany ny sasany tamin'ireo fananana sarobidy indrindra tamin'ireo fandreseny tamin'ny lasa, anisan'izany ireo fanaky ny tempolo tany Jerosalema. Inona no anton'izany fatokiana izany? Ny atevin'ny manda nanodidina ny tanàna dia nahafahan'ny fiarakodia roa nitandahatra. Avo dia avo ihany koa izy ireo ka tsy vitan'ny fahavalo mihitsy ny mianika azy. Betsaka aoka izany ny sakafo tao tanàna ka tsy lany ny tahiry na dia 20 taona aza. Tsy voafetra ihany koa ny rano mamatsy azy ireo no heveriny fa tsy misy na inona mety hitranga. Amin'izao fotoan'izao Beltesazara dia raisina ho fanehoana ireo izay mahatoko tena. Izy no fanehoana ireo izay manahiny amin'ny tenin'Andriamanitra ary mametraka ny zava-bitany ho ambony noho ny finoany. Azo heverina fa efa reny Beltesazara ny nofin'ny Nebukadnezara raibeny dia ilay sary vongana ny laza mialohany amin'ny faravan'i Babilôna. Azo antoka fa nisy fotoana efa nandrenesany amin'izany mihitsy fa dia ny safidy ny tsiraharaha izany izy. Maro amin'ny olona amin'izao fotoan'izao koa no mihevitra ny fatoki-tenany ho amboniny ho mahery noho ny tenin'Andriamanitra. Raha mbola teo mpisotroana
sy teo ampanimbazimbahana ny fanaka masiny indrindra, izy ireo no ino Andriamanitra nandefa fampatsahivana mazava hoe andavony tanàny Kirosy izay Persianina. Zao mivakitsika eo am' Daniela 5:5-5. Tamin'izany dia nisy ratsan-tanan'olona niseho ka nanoratra tandrifin'ny jiro tamin'ny lalitra sokay teo amin'ny rindrin'ny lapan'ny mpanjaka, ary ny mpanjaka nahita ilay ratsan-tanana nanoratra dia nivaloarika ny tarehin'ny mpanjaka, ary naharaiky tahotra azy ny eritreriny ka dia nivahavaha ny valahany sady niady ny lohaliny. Nisy tanana hafahafa nanoratra teny 4 teo amin'ny rindrina: Mene, Mene, Tekela, Oparesina. Tsy nisy nahavita nanazava ny dikan'izany ireo manampahaizana teo nivon'ny fanjakana. Noho izany dia nandeha nitady an'i Daniela mba hanazava izany ny mpanjaka. Rebely Tesazara o Daniela, matahotra fa tsy tsara izany vaovao izany. Voisan'Andriamanitra ny andronao, efa voalanja tamin'izany ianao ka indro latsa-danja. Zarazaraina ny fanjakanao ka omena ny Mediana sy ny Persianina. No heveriny Beltesazara fa tsy farana mihitsy ilay fety. No heveriny fa tsy hisy aravo izany tanàna izany mihitsy. Kanefa dia nilazain'Andriamanitra tamin'io alina io fa tena ho tanteraka ny faharavana. Ho avy ny fotoana izay mbola ampamoahana antsika. Raha mba nivakian'ny Beltesazara mantsy ny boky Isaia dia ho hitan'ny aloha ny filazana ny Antsipiriany ny amin'ny faravan'i Babilôna nanomboka tamin'ny fahamainan'ny ony Eufrata. Efa nasehon'Andriamanitra ao mihitsy aza ny anaran'ilay olona anao izany. Zao no voalaza ao Misa 4:7, 7:20 ka hatramin'ny 5:20, 1:1. Ary milaza amin'ny rano lalina hoe tankina fa ataoko tankina ny oninao, ary milaza amin'ny Kirosy hoe izy no mpiandrondriko ka izay sitrako rehetra dia ho tanterahany, ary izy hanao an'i Jerosalema hoe atsangana ianao, ary amin'ny tempolo hoe ahorona indray ny fanorenanao. Izao no lazain'i Jehovah amin'ny vahoosiny dia Kirosy izay nitantanako tamin'ny tanany ankavanana mba handraisako firenena eo anoloany sy hamahako ny fehikibon'ny mpanjaka, mba hamoako varavarana eo anoloany ka tsy rindrina intsony ny vavahady. Zato taona talohany nahaterahan'ny Kirosy no nanoratana an'izany, ary marina hatramin'ny Antsipiriany ny tenin'Andriamanitra. Mamo avokoa ny olon-drehetra atao Babilôna ary adin'ireo mpiambina hatramin'ny vavahady nanamorona ny ony. Noho izany dia niditra tao an-tanàna niaraka tamin'ny tafy ny Kirosy, namakivaky ilay lakan-drano maina. Anisan'ny fotoana iray nandraisana fanapahan-kevitra tena matotra teo amin'ny tantaran'ny miaramila izany. Lavy ny tafika avy any Atsinanana i Babilôna tanàna lehibe. No heverina hitoetra mandrakizay nefa izany tanàna izany. Ary izany tantara izany no ampatsahiviny Jaona ao amin'ny Apokalipsy 2:20 raha miresaka ny amin'ny adin'ny Armagedona izy. Maro eo avokoa ireo singa ao anatin'ny tantara: ny fahamainan'ny Eufrata, ny diran'ny tafika avy any Atsinanana sy ny naravan'i Babilôna, tranga izay tena voamarika ao anatin'ilay tantaran'ny Armagedona mihitsy izy ireo. Andeo verentsika indray ny Apokalipsy 2:12, 12 sy 7. Ary ny fahenana nampidina tao andoviny tamin'ny Eufrata ho ny lehibe dia ritra ny ranony anamboarana ny lalan'ireny mpanjaka avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro. Ary ny tanàna lehibe dia vaky tokotelo, ary rava ny tanàna ny Babilôna lehibe dia nitsarovana teo anatrehan'Andriamanitra mba homena azy ny kapaoky ny divay ny fahatezerany. Hitanao fa variana amin'ny Antsipiriany kely sika indraindray ka tsy hitantsika intsony ny tena marina amin'ilay sary tiana aseho. Tsy ady arabaky teny izay hifanandrinana arabatana ny tiany Jaona ambara ao amin'ny 5:12 fa mihoatra noho izany misarika ny fahalianantsika Jaona, ahitantsika fa tsy haritra mandrakizay ny fotoana. Efa rava ilay Babilôna arabaky teny, ary ho rava ihany koa ny Babilôna moderna ara-panahy. Tsy andefitra ny fanaintainana sy ny fahoriana ary ny fahafatesana mandrakizay Andriamanitra. Efa be loatra izay, fa tea marina izany kosa izy satria tsy misy olona tiany ho very, ary manasa antsika izy handray fanapahan-kevitra mialohan'ny hatongavan'izany fotoana izany. Ary amin'izay fotoana izay indrindra no iseho ny Armagedona. Nosoratana tamin'ny teny Grika ny bokin'ny Apokalipsy, kanefa dia nivadika tamin'ny teny Hebreo indray Jaona eto rehefa milaza ny teny hoe Armagedona. Nilazainy hoe nangonon'Andriamanitra teo amin'ny toerana iray antsoina hoe Armagedona indray ny rehetra. Inona no tiana ambara amin'izany? Moa izany ny dika fa eo amin'ny olon-drehetra ao anatin'ny lohasaha ahitana velarana mirefy
3 kilometatra toradroa Andriamanitra. Azo antoka fa tsy ny valiny fa nehonany tsary fotsiny ihany ireo teny ireo, ary ilay teny hoe Aramagedona izay midika hoe Armegidona amin'ny teny Hebreo dia midika arabaky teny hoe loasahan'ny Megiddo. Teo amin'io toerana io izay ao amin'ny tendrombohitra Karmela no nitondram-paminany Elina isam-batan'olona andray fanapakevitra matotra ny amin'ny ara-panahy, fa fanapakevitra hitondra fiainana na fahafatesana. Tsy maintsy misafidy ny isam-batan'olona ny voro tao tendrombohitra Megiddo, Aramagedona ny firenena Israely rehetra, ary tonga ny fotoana andraisana fanapakevitra farany raha toa ka hanompo an'Andriamanitra izy ireo na anda azy. Mbola heverina izany toe-javatra goavana izany. Lazain'ny Jaona antsika ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy fa tsy maintsy handray fanapahakevitra ny isam-batan'olona, tsy ara-miaramila ilay ady fa ara-panahy. Ho avy Jesosy ary hitondra antsika rehetra ny Aramagedona izay tendrombohitra Megiddo handray fanapahakevitra. Tsy ady amin'ny fiara mifono vy ny Aramagedona na basy na fiaramanidina mpandatsaka bomba, fa ady amin'ny efatokinao. Tsy trangany amin'ny firenena voany antsinana izy io fa ao am-ponao. Koa satria efa nividin'Andriamanitra lafo ny famonjenanao ka tianao izy dia manasanao izy andray fanapahakevitra manao hoe anaraka avy ianao. Rehefa mijoro akaiky ny azy fijaliana ianao ka mahita ny tenan'i Jesosy rotodrotika sy mivoadra, ary azonao an-tsaina hoe no ianao no niantonany eo, sady sapanao fa tianao tokoa Andriamanitra ka nanotra ny zanany lahy tokana, dia ahoana no mbola hanapahanao hevitra hivily amin'ny lalakafa indray? Ahoana ny fomba hantavan'ny olona ray an'i Jesosy? Ahoana ny fomba ahafahan'ny olona ray mampihemitra ny fanapahakevitra tokony ho raisina? Ny herin'ny lanitra irery ihany no miazona ny rivotry ny korotana mba hitoeran'ny fiadanana eo amin'ireo olona izay nandray ny fanapahakevitra mandrakizay. Hoy ny Apokalipsy 7:1-7. Rehefa afaka izany dia hitako fa indreo nisy enjely 4 nitsangana teo amin'ny vazantany 4, niazona ny rivotra 4 amin'ny tany mba tsy hisy rivotra hitsoka amin'ny tany na amin'ny ranomasina na amin'ny hazo akory, ary hitako fa indro nisy anjely hafa koa niakatra avy tany amin'ny fiposahan'ny masoandro na hanany famboakasen'Andriamanitra velona, ary izy ny antsony anjely 4 izay navela nimba ny tany sy ny ranomasina tamin'ny feo mahery hoe aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny hazo, mandra-panisina tombo-kase eo amin'ny andriny ny mpanompon'Andriamanitra. Mbola tsy vita ny asan'Andriamanitra eto amin'ity tany ity. Na izany aza dia efa tsy ho ela intsony dia ho vita izany asa izany, ary dia hiatra amin'izao tontolo izao ireo loza fito farany. Tadio fa rehefa manomboka ny loza fito farany dia tsy hisy tombotsoa ahafahana mamonjy antsika intsony. Mikatona ny androm-pahasoavana ho an'ny olona rehetra. Tsy mivoha intsony izany varavarana izany. Rehefa ilaza ilay teny tsy hiverina intsony Jesosy manao hoe vita, dia hiato amin'ny asany amin'ny mampisorona be sy mpisolo vavantsika izy. Efa nandraisana fepetra mandrakizay avokoa ny tranga tsiraray. Amin'izay fotoan'izay dia efa voatapaka ny anjara mandrakizay ny olona rehetra. Hoy ny Apokalipsy 2:12-12, izay manao ny tsy marina aoka mbola manao ny tsy marina ihany, ary izay maloto aoka mbola hialoto ihany, izay marina kosa aoka mbola hanao ny marina ihany, ary izay masina aoka mbola hiamasina ihany. Indro ahafaingana ary eto amiko ny famaliako mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany. Mampatsiahy antsika ny faniriany trany Jesosy ao amin'ny Apokalipsy 2:12-17. Hoy izy: ary indro ahafaingana sambatra izay mitarina ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity. Ny loza fahafito. Vakitsika ny Apokalipsy 2:12-17. Ary ny fahafito dia nampidina tao andoviany tamin'ny rivotra, dia nisy feo mahery nivoaka avy tao amin'ny tempoly, tao amin'ny seza fiandrianana, nanao hoe vita. Anambara ny fihefaran'izao tontolo izao Andriamanitra amin'ny alalan'ny feo mahery no nikotroka alinalina no ilazan'Andriamanitra hoe tena vita tokoa ny ady. Ity ny farany, tapotra ny andron'ny olombelona. Raisan'Andriamanitra eo an-tanany ny fitantanany tany izay efa simba ny fahotana. Rehefa toizana vaky teny ao amin'ny Apokalipsy 2:17-20 dia miseho ao fa amin'ny fotoana izay itenen'Andriamanitra ilay teny tokana hoe vita, dia hikorotana izao tontolo izao. Io teny io no hitondra horohotany izay tsy mbola nisy to azy teo amin'ny tantarany tany.
hiatra amin'ny tanàna rehetra eto tany zany ororotany zany. Zao ny voalaza ao amin'ny apokalipsy 4:9-20 ka hatramin'ny 20. Dia nisy elatra sy feo kotrokorana ary nisy ororotany mafy izay tsy mbola nisy toy izany hatr'izay nisin'ny olona tetỳ ambonin'ny tany, eny tsy mbola nisy ororotany mafy sy lehibe toy izany, ary ny nosy rehetra nandositra. Anambaran'ny fifaran'izao tontolo izao zany zava-dehibe zany. Amin'izay fotoan'izay dia ivembena ny bola tany ray manontolo tahaka ny olona mamo. Ny ororotany dia anisan'ireo fitaovam-piadiana izay ampiasain'Andriamanitra. Mbola misy fitaovana hafa ihany koa nefa. Ny apokalipsy 2:20 no milaza izany. Ary nisy avandra vaventy nilatsaka avy tany an-danitra ho amin'ny olona tokony ho lanja talenta iray avy. Marim-pandanjana fampiasan'ny jiosy ny talenta, mitovy amin'ny 520 kilao amin'ny marim-pandanjantsika. Midika izany fa ho lehibe tahaka ny arona fiantsenana ilay avandra. Ary fotoana lasa izay no resan'Andriamanitra tamin'ny Joba momba izany avandra izany. Hoy ny Joba 4:13-20. Moa efa niditra tany ny firaketana ny oram-panala va ianao, ary efa hitanao va ny firaketana ny avandra izay voatahiriko amin'ny andro fahoriana dia ny andro misy ady sy tafika. Tadio fa anisan'ny fomba azahoana ny fahamarinana ara-baiboly ny fampifandraisana ireo andiny mifandray. Rehefa ampifandraisana ny apokalipsy 4:11-17 sy ny 7:11-20 dia ho hitantsika fa ilay adin'ny Aramagedona dia ho tapahan'ny fiavian'i Kristy tampoka rehefa ho avy eny amin'irao ny lanitra indray izy. Ino no hitranga rehefa hiverina Jesosy? Apokalipsy 4:11-20. Ary hitako ilay bibidia sy ny mpanjakan'ny tany mba miaramilana tafangona mba hiady amin'ilay mitaingina ny soavaly sy ny miaramilana. Hiato tampoka noho ny fisehoan'i Kristy izany ady izany. Fa inona ny tena miavaka amin'ny fiavian'i Kristy fanondrony ka hampianto tampoka ilay ady toy izany? Ambaran'ny Baiboly fa rehefa ho avy fanondrony Kristy dia ho faty avokoa izay rehetra tsy miandany aminy noho ny fanatrehany, tahaka ny hoe nisy tselatra lehibe niantefa tamin'izy ireo na nisy herinaratra ray hetsy volta ny anjera taminy. Mety antany ianao hoe taiza no nahitana an'izany? Ndeo vakitsika ny Jeremia 5:17. Ary amin'izany andro izany izay vao vonin'i Jehova dia hiampatrapatra amin'ny faran'ny tany anankiray ka hatramin'ny farany koa, tsy saonana na angonina na aleviny ireny fa ho zezika eny ambonin'ny tany. Rehefa hamirapiratra toy ny afo amin'ny fiavian'ny fandroany Jesosy dia ho faty noho ny fanatreny avokoa ireo rehetra izay tsy nety nankatoa, ireo izay nandà ka tsy nankatoa an'i Jesosy Kristy. Hoy ny apokalipsy 4:12-17. Ary ny mpanjakan'ny tany sy ny lehibe sy ny mpifehy arivo sy ny mpanan-karena sy ny lehilahy mahery mba amin'ny andevy rehetra sy ny tsy andevy rehetra dia nihery tao amin'ny lavaka sy tao amin'ny vatolampy ny tendrombohitra, ary hoy izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy: mianjera aminay ka feno izay mitavan'ilay mipetraka ambony seza fiandrianana sy amin'ny fahatezerany zanak'ondry, fa tonga ny andro lehibe ny fahatezerandreo, ka iza ny mahajanona? Ry mpiaino-namana, velona ao masehatra farany amin'ny tantaran'ny tany sika. Ankehitriny ny fotoana fiomanana ao amin'ny fiavian'i Jesosy. Ankehitriny ny fotoana tokony hanoloranao tanteraka amin'ny fiainanao azy. Ankehitriny ny fotoana tokony hamelanao ny fahasoavan'i Jesosy ifehy ny fiainanao ary andraisananao ho anisan'ireo izay tia azy sy mitandrina ny didiny. Vonina hampitodika ny fiainanao amin'i Jesosy hoe ianao? Manapa-hevitra an'io hiandany amin'ilay mahery indrindra izay hamarana ny tantaran'ity planeta marary misy atsika ity. Andeha isika hisaotra an'Andriamanitra noho ny filazany mialohan'ny loza ho avy, indrindra ny fiarovana izay atolony atsika. Misaotra sy mideranao izay riray tsara ny an-danitro, satria tsy misy afeninao ny zavatra tsy maintsy ho tonga eto amin'ity planety ity. Misaotra anao koa izay satria ianao ihany no fiarovana azo antoka. Ampio izay hialoko aminao dia n'izao: hisitrika eo amin'ny teninao izay fahamarinana mba tsy hisy anjoanay ireo loza ireo. Ampio izay hatoky anao na dia amin'ny fotoana feno orooro indrindra aza. Amin'ny aran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
tokopihira ranomasina fitaratra itosy. AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Faniteninao no fahamarinana.
tari-dalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Noho ny fahasoavan'ny rentsika any an-danitra dia mbola tafahoana indray isika handalina ny teniny. Midira sy mankalaza azy sika noho ny fitiavana. Hifantoka amin'izany fitiavana izany indrindra ny fianarantsika izay nampitondraina ny lohateny lehibe hoe Andriamanitra fitiavana sy ny fahamarinana. Ao anatin'izany loha-hevi-dehibe izany no andinitsika ny lohateny manao hoe tia an-tsitrapo Andriamanitra ao anatin'ny andro vitsivitsy. Miarahaba sady manasanao anjoy ny fiaramianatra ka lebondretsikivy mpiaramianatra aminao. Andesika ivavaka ty ampanomboana. Rainay izay any an-danitro, midera sy misaotra anao izahay satria fitiavana tokoa ianao ary tsy mahafoy anay na dia mandositra no azy izahay. Sokafy ny sainay atakatra bebe koa hatrany izany fitiavanao izany amin'izao fianarana ny teninao izao. Mitenena ray masinao fa miaino izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Andeha rahantsika manono ny indininy fototra izay ataontsika tsenjery amin'izao fianarana izao. Milaza mazava sy mivantana ny fitiavan'Andriamanitra izany ka tena tsara atao tsenjery tokoa. Hosea 4:15. Hosea 4:15. Hositraniko ny fiodinany, ho tia azy tsy vozonana fa efa niala taminy ny fahatezerako. Andeha rahantsika mamerina indray. Hositraniko ny fiodinany, ho tia azy tsy vozonana fa efa niala taminy ny fahatezerako. Andriamanitra dia fitiavana. Hoy ny Jaona 1:15-20. Mifototra amin'io Andriamanitra fitiavana io ny fivavahana kristianina. Namorona antsika izy noho ny fitiavany, ary rehefa lavo isika dia navotany teo amin'ny hazo fijaliana. Anisan'ny tantara mampiseho ny tsy fahafoizan'Andriamanitra antsika mpanota ny fanandraman'i Petera. Nandahy intelo an'i Jesosy Petera talohan'ny nanomboana azy teo amin'ny hazo fijaliana. Efa nilaza mielony amin'izany fandavan'i Petera izany Jesosy ao amin'ny Mateo 5:17. Mateo 5:17. Taorian'ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty anefa dia intelo koa no nangatahany an'i Petera mba hanompo azy. Inona moa ny fanontanian'i Jesosy intelo tamin'i Petera ary inona ny navaliny azy? Andeha rahantsika mamaky ny Jaona 1:15-17. Jaona 1:15-17. Ary rehefa nisakafo izy dia hoy Jesosy tamin'i Simona Petera: Simona zanak'i Jaona, moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavan'ny reto? Hoy izy taminy: Eny Tompoko, ianao malala fa tianao ahy. Dia hoy izy taminy: fahano ary ny ondrikeliko. Hoy indray izy taminy fanondroany: Simona zanak'i Jaona, moa tia va ianao? Dia hoy izy taminy: Eny Tompoko, ianao malala fa tianao ahy. Dia hoy izy taminy: andraso ary ny ondriko. Hoy izy fanotelony: Simona zanak'i Jaona, moa tia va ianao? Dia nalahelo Petera satria izy nanao intelo taminy hoe moa tia va ianao. Ka hoy izy taminy: Tompoko, ianao malala ny zavatra rehetra, fantatrao fa tianao ahy. Hoy Jesosy taminy: fahano ary ny ondriko. Nandahy intelo an'i Jesosy Petera ary nangataka azy intelo koa Jesosy mba hanompony azy. Nanontany Petera Jesosy raha tia azy izy, satria tiany Jesosy ho hitan'ny mpianany hafa fa nekeny indray izy na dia efa nandahy azy aza. Io fanontaniana napetraka Jesosy tamin'i Petera io no fanontaniana napetraka Andriamanitra amintsika rehetra. Tia va ianao hoy Andriamanitra amintsika? Miankina amin'ny valin'izany fanontaniana izany ny zavatra rehetra momba antsika na ny ankehitriny na ny ho avy. Inonay fa amaly eny tahaka ny Petera ianao? Tadidio anefa ity tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Jaona ity. Jaona 1:17-17. Jaona 1:17-17. Anaka, aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika fa amin'ny asa sy amin'ny marina. Ry mpiara-mianatra namana, ny fanaovana ny asan'ny Tompo sy ny fanarahana ny marina no tena porofony fitiavana azy. Izay ny mamarana ny fianarantsika androany. Manasanao mbola anaraka ny toy ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
antoko-pihira ATF Anosy be faharoa. Movemba no saininao hoe avy aiza izao rehetra izao felambonika somanitra rano mikoriana inireo mananaina ty tontolo efokarakaina zavaboarika tosady so drisipotika sira favuku fitiavana tsy ailazaina fititsiary osandaina ny ainy tompo aza na fony oasoana ovetsina matambonona kade tsy alalaonony koani oava sindrainy fiainana radio feo fanantenana uvemba do saininao hoe avy aiza izao rehetra izao tarabolana tomaratra kintana mambiratra tinireo mananaina ny tontolo efokarakaina zavaboarika tosady so disipotika sira vavuku fitiavana tsy ailazaina fititsiary osandaina ny ainy tompo aza na fony oasoana ovetsina matambonona kade tsy alalaonony koani oava sindrainy fiainana andriamanitro tsinjovy mba tantano sy arovy faoravai zao etaretrizao inonarino asetrinao ny fitiavany pariana kometezany kolosy anjaka kometezany kolosy anjaka Adventist World Radio, the voice of hope radio feo fanantenana narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaim-poana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. mirary 4 ora finaritra ho anao ny AWR